faly miarabantsika rehetraindray tonga eto amin'ny fotoanatsika izay azotsika miroso amin'ny fampianarana teniteny dada Iavasy Joshua zany. Tonga amin'ny fotoana indray izay azotsika miroso amin'ny fampianarana narana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny ainy amin'ny teny ity, ary ny lohateny fampianarana dia hoe tsy maintsy ataon'ny Elia Batisa ianao rehefa resy lahatra, dia tijako hoe izay ianao vaovao vonjy, dia izay ianao vao lasa tsy manota intsony, ka izay mihitsy ilay hoe tsy maintsy atao batisa. Maninona zany no tsy maintsy atao batisa? Inona ny anton'izay? Rehefa resy lahatra tokoa ianao zavadininy aloha, dia ny lalàna dia hoe ataovy mpianatra ny firenena, ary rehefa avy eo dia atao batisa izy. Hoe avaka itsikara zay teny izay aloha, hoe atao mpianatra ny firenena, dia avy teo izy dia atao batisa araka ny bokyny aiza moa izy iny, Marka sasa aloha Matteo 28 dia ny 19 sy ny 20 zay. Matteo 28 dia ny 19 sy ny 20. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io zany le hoe atao mpianatra zany ny firenena rehetra, atao mpianatra zany ianao ny dikan'izay. Dia manao batisa azy vo mianarana indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nagidiko anareo. Izany hoe rehefa avy ampianarina zany ny olona anankiray mandeha mampianatra zany taka an'izao ataony Elia zao, dia vita zay fampianarana izay dia iny anao atao indray manao batisa an'ilay olona zay ary resy lahatra ny fampianarana ianao. Ka zany hoe tsy azo atao batisa zany ny olona rehefa tsy nandre an'izao fampianarana izao. Izay aloha zany lalàna voalohany zay, satria ataonao moa zany anao batisa olona tsy mahafantatra ny inona kosa fa tsy lozia ire zany e. Dia rehefa vita ny batisa dia mbola mitoy ihany io fampianarana io, taka an'izao ataony Elia zao hoe mampianatra foana na iza zay vita batisa, dia mbola mitoy foana ny fampianarana. Ka lalàna mihitsy zany ilay batisa ny dikan'izay aloha. Dia rehefa resy lahatra ianao dia tsy maintsy atao batisa. Za tsy resaka tsony hoe ny fampianarana sy rehefa hainareo le fampianarana maresy lahatra anareo. Dia ny lalàna amin'izay rehefa tianao zany no voasasa sy ho afaka amin'ny fahotana, ho lasa tsy mahay manota intsony ato amin'ny fanjakany Joshua tahaka ny Elia, dia tsy maintsy manao batisa amin'izay ianao, satria lalàna mihitsy leo amin'ny asan'ny apôstôly 22:16 hoe inona no mampisalasala anao, mitsangana dia intsony anarany dia aoka ianao atao batisa araka an'izay efa fampianaran'ny Joshua enao zay zany. Asan'ny apôstôly 22:16, asan'ny apôstôly 22:16 baketsika indray ilay teny. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao, mitsangana dia miantsony anarany, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Izany hoe ny olona zany rehefa resy lahatra n'ilay fampianarana hitahaka anao zay mandresy menao io ka resy lahatra, dia ny didy omenanao dia hoe mitsangana dia miantsony anarana. Hitanareo amin'izany fa important io anarana io zany ary valy teny omenan'ilay olona tsisy important zany anarana io, fa rehefa mino fotsiny anao dia amin'izay dia volona mpianatra anao an'izay. Fa ny teny eto ara dia hoe miantsony anarany, fa zay miantso anarany avany no vonjena araka ny zavatra efa nampianarina antsika moa zany. Ka asena mitsangana amin'izay anao rehefa resy lahatra, fa tsy mila mipetrapetraka ao an-trano na miandryandry fotoana na hoe aleoa hiandry kely aloha e, tsy mahazo manao zany ianao. Fa rehefa resy lahatra ianao dia lalàna miteny amin'izay mihitsy hoe mitsangana. Didy zany no omenanao androany hoe mitsangana ianao, fa aza mihanana ohatran'io. Ary rehefa mitsangana ho aiza? Miantso ny anarany. Ka rehefa miantso ny anarana zany dia anatona ny Joshua amin'izay. Iny ianao ilay makaty amin'ny fanjakany Joshua, manatona ny fiangonan'ny Joshua
miantso ny tompona ndraikitra rehetrehtra zay efa mety atelefona hitanao de miantso anao hoe ho amin'ny fandehananao makaty ary tsy mila miantso koa ny tena marina fatra de mamonjy ny fivoriana mamonjy ny fiangonany Jehosoa de ny toeram-pivoriana zany satria mitsangany ianao de miantsoa ny anarana ka ty amin'ny fanjakany Jehosoa aty amin'ny fivoriana masina aty amin'ny fiangonany Jehosoa no afahana miantso ny anarana ahafahanao miderana azy de mitsangany ianao fa lalàna zany fa tsy mipetraka ao an-trano de mandeha direkta makaty ianao amin'izay hevitra zay zany ny zatra voalaza lalàna ary aoka atao batisy ianao atao batisy ato amin'ny Jehosoa fa tsy batisy ao amin'i Jesosy fa zay batisy nataonareo hatramin'izay nateza de tsy tato amin'ny Jehosoa mihitsiny tsy valabila iny tsisy dikany iny tsy misy heviny mihitsiny iny tahaka ny tsy miexiste iny ary vo miara loza iny batisa nataonao tao amin'i Jesosy iny na tamin'ny toerakafa nandehananao any loza satria tafinao mandra-pahafatinao iny satria ny Galatiana 3:27 de miteny mihitsiny hoe na iza natao batisa atao amin'ny zay nanaovananao batisa zany de mitafy an'iny ianao raha ny atao amin'ny Jehosoa zao de mitafy an'i Jehosoa ny olona de mitafy an'izay nataonao zany ianao de Jehosoa le ninonao de mitafy an'i Jehosoa ianao fa ny olona rehetra ao amin'i Jesosy kosany de mitafy an'i Jesosy na mitafy an'i Jesoa nefa ndehanao tsara fa nampanotanao ne io tsy nahafaka anao tamin'ny fahotanana io Andriamanitra tsy izy nanimpenao any amin'ny elana io ary tsy miexiste akory ane io fa raha ny existe efa nampianariko tanareo efa nahafaka anareo tamin'ny fahotana fa tsisy afaka amin'ny fahotana zany ny teny izy ka Andriamanitra tsy izy nitafianao ary mpiara-miasa amin'ny devoly iny satria maninona zay rehefa mampanotra de avy any amin'ny devoly ny dikan'izay eo fakitsika no tenin'Andriamanitra iverentsika ty asan'ny apôstôly 28:16 ty vakitsika le hoe Galatiana 3:27 hoe tsy izy ane le batisa nataonao iny zany ianao zany raha mipetraka ao anatin'iny de mipetraka ao anatin'ny hoe fiarahana amin'ny devoly foana hatramin'ny farany Galatiana 3:27 ka zay no maharatsy an'io batisanao hoe fa fahoaingana io fa mitafy devoly ange ianao amin'io nataonao io mpiara-miasa amin'ny devoly ange io tafianao io fa satria zay mpanota de avy any amin'ny devoly ka io nampanotanao Andriamanitra nitaonanao anota foana hatramin'izay ary nampirisika anao lasa mpanota tsy mendrika avy any amin'izy ny dikan'izay izy mihitsy ange zany mampanota matona le fa nitao fahotany ianao ary zay mpanota de avy any amin'ny devoly de io nefa nde tafianao zao le Andriamanitra tsy izy sady tsy nyexiste akory sy avy any amin'ny devoly mpiara-miasa amin'ny devoly mihitsiny izy Galatiana 3:27 vola meko anareo le teny de zay mahatonga na teny mantsiro atao aingana fa tsy mety io toerana misy anao io batisa 8 mars 2026 io ny farany ho Madagasikara tsisy batisa tsony eto Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Jehosoa ohatrany de mitafy an'i Jehosoa de zany le izy eo fa raha natao batisa tao amin'i Jesosy any ianao de mitafy an'i Jesosy ianao iza zany le batisanao farany teo fa iny foana ny tafianao ary tsy afaka io fitafiana io raha tsy manatona ty amin'ny Jehosoa miaraka amin'ny Elia ianao Elia ary Eriany vo afaka manongotra an'io batisanao io de io Jesosy na Jesosy tafianao io fa tsy afaka eo zany ianao hatramin'ny farany nefa n'ilay Jesosy nao de mampanotanao de mpiara-miasa amin'ny devoly ary avy any amin'ny devoly io jaona voalohany entako hoe ianao hoe de mbola vita hipetraka amin'io batisanao ihany am'izao sary mandeha zao jaona voalohany toko fahatelo andin'ny favalo jaona voalohany 3:8 aona misy teo zay rehetra manotra de avy amin'ny devoly satria ny devoly manotra hatramin'ny voalohany anao am'izany ke ny tiara-moa tena zava-doza fa le Andriamanitra anao mihitsy ny mampanota anao ary miteny fa tsy maintsy manota ianao ka izy mihitsy anenge zany ny tena avy eo amin'ny devoly sy tena ratsy ane zarisary zany mpiara-miasa amin'ny devoly ane zany de avy eo amin'ny devoly ane zany iraka na devoly ane zany ka devoly ny dikan'izany sary zany mahitsy be mihitsy ny teny fa raha tsy devoly izy de tokony analanao tamin'ny fahotana ary tsy navelany nanota ianao fa ny devoly ange ny mpampanota olona satria izy ny lehibe ny mpanota mazava be io teny hoe izay rehetra mpanota de avy any amin'ny devoly ka ny zanaka devoly de devoly
ny zanak'andriamanitra dia andriamanitra, ny zanaka ny olona dia olona, ary zay veny amin'ny devoly dia devoly tahaka anazy. Izy nampanotanareo foana 4 taona 2 taona na tsipitsipi ny tany amin'ny hely daholo ny olona. Zay ny antony hoe ndana amin'izay ataovy batisa. Miala teo amin'io fa tsy afaka eo, tsy mety afaka aminao io Jesosy io na iny nataonao fa petaka amin'ny vatananao iny, miraikitra amin'ny tenanao, any amin'ny hoditra anao mihitsy no milevina, dia tsy afaka mihitsy raha tsy manatona ny Elia ianao nombotana ny tao mba anesorany tanteraka dia manao batisa aty amin'ny Elia ianao atao amin'ny Yehosoa, dia tafahongitra atao aminao iny fitafiana ena ratsy dia ratsy avy any amin'ny devoly iny dia tafianao amin'izay le vaovao sady tsara, zay vao tena izy Yahosoa. Fideora zay tiana ho tafianao entinao hatramin'ny farany, miaraka amin'ny Jesosy nampanotanao ianao dia efa mipetaka aminao io izy, maty ianao zany dia miaraka aminy any amin'ny ely, atria efa mikolla aminao izy. Na ianao manala an'iny avy hatrany amin'ny alalan'ny batisa makaty amin'ny Elia, 8 mars ny rendez-vous amin'ny 2026 ataony Elia batisa ianao dia miongotra iny, satria zatra tsy mekizity fa fampitananao iny, fampitananao iny tsy batisa zany fa tena fampidirana devoly eo aminao iny tena izy. Rehefa tianao no afaka aminy manatona ny Eliana manao batisa, rehefa atao batisa ianao dia mipetraka amin'izay le teny nge vakitsika amin'izay lay asan'ny apôstoly 22:16 jereo nge ty teny ty amin'izay zany, asan'ny apôstoly 22 ino misy teo 22:16 voilà. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao mitsangany, anareo zay zay le baik zay hoe mitsangany ianao aza mipetrapetraka eo ntsony ianao dia miantsony anarany, any hoe didy zany endana miantsony anarany ianao, ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotananao io, ka le nampanotanao mihitsy nge le Jesosy Jesoa io mihitsy ny nampanao n'izy, ka rehefa tianao ny tsy anota intsony ongoto tao aloha Jesosy Jesoa, ongoto tao Jesosy Jesoa ny fitafiana azonao tamin'ny zareo tamin'ny batisa nataonao tao amin'izareo iny, ongoto iny fa raha zany tsy afaka eo zany ianao, tsy miala ao aminao zakeo fitafiana efa niraisinao ka iza ntsony ny afaka an'iny zay le hoe manatona ny Elia, fa zay zany solutionao. Fa rehefa manatona ny Elia kosa no tena ho avy mihitsy ny fanafananao ny fahotananao satria io mazava be ny lalàna ho sasana ho afaka amin'ny fahotana ianao, ka ataony tafaraka amin'ny Elia mihitsy no misy an'izay teo hoe fanafana ny fahotana. Manina ianao zany no afaka amin'ny fahotana, inona mahatonga anao afaka amin'ny fahotana satria dia hoe efa voasasa aloha zany zay tena voasasa noho ny amin'le batisa, zany dia hoe sasany ianao, ka rehefa voasasa ianao fa inona daholo zany no miseho anatin'io zatriko mahatonga ny olo hoe tena hoe tena tsy mahay manota marina, satria zany eto zany anao rehefa natao batisa atao amin'ny Yehosoa dia efa mitafy an'i Yehosoa aloha zany zay ianao, vita mariazy amin'ny Yehosoa anao zany zay. Ary eo amin'io batisa mihitsy eo ianao rehefa vita batisa dia eo ianao rehefa avy naranao daholo zany zay lalàna zay, lalàna satria tsy maintsy atao batisa ianao fa lalàna zany efa resy lahatra ny teny avy ny hain'ny fampianarana, dia hiala amin'io Andriamanitra tsy izy nampanotanao ianao atao batisa ianao, dia hitafy an'i Yehosoa ianao fa asoanao le Andriamanitra tsy izy nampanotanao iny dia atao batisa amin'ny Yehosoa anao dia tafy an'i Yehosoa amin'izay ianao. Rehefa natao batisa ianao dia voasasa ianao ary tena madio be mihitsy, mivoaka original be mihitsy, oreolona zany hoe dia tsy mberinao, tena mivoaka original, tena faratampony tsara io masiny io Andriamanitra Abrahama io, tena madio ianao hoe sasanany ianao manadio hatrany amin'ny fieritreretanao nge le batisanao mampadio hatrany ny rany Yehosoa manadio hatrany amin'ny fieritreretanao, satria io batisa io nge dia marika an'izany fahafatesany Yehosoa zany ka raha maty Yehosoa nandatsaka ny rany izy ho anao daholo zany rehetrarehetra zany, ho fanamafisana an'ilay fiarahanao tamin'ny Yehosoa daholo zany zay ry zay, satria ny batisa dia hoe miara-maty amin'ny Yehosoa tsika ary miara-mitsangana amin'ny Yehosoa, zay ny batisan'i Yehosoa zay. Niarana levina taminy dia niarana tsangana taminy amin'ny fiainana mandrakizay, zany daholo ny fiainanao amin'ny Yehosoa zany, ilay batisa miaraka amin'ny Yehosoa, fampisehoana ny hatsarany Yehosoa zany amintsika tsirairay avy mikasika amin'izany hatsarana zany, ho izay ny atao hoe batisa zany,
fahafatesana miaraka amin'ny Iosoa. Zay no tonga anaty hoe sady fahafatesana no fanasana anao. Loke misy teny zay aloha vakeokely tsy haiko raha hitako ihany le teny fa vaketsika rao amin'ny Romanina toko 4:4 Romanina 6:4 koa ny ara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Iosoa tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ary ny ara-maty tamin'ny Iosoa antsika tamin'ny batisa dia ho tahaka an'izany koa ny amin'ny nananganana ny Iosoa tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. 5 vaketsika indray ilay izy. Ka raha nampiraitsina tamin'ny endriky ny fahafatesasika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Zay. Zany hoe izantsika dia mahita mihitsiny hoe natao tahaka ny Iosoa zany ilay batisa, niara-maty tamin'ny Iosoa tsika zany tamin'io batisa io. Ary hoe natao nitovy tamin'ny fahafatesantsika, niara-maty tamin'ny zany tsika. Mazava be mihitsy ilay hoe tamin'ny batisa io niara-maty tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, fa tsy hoe miara-maty amin'ny zavatra hafa. Mazava zany ny amin'izany teny zany fa tena ity batisa ty mitovizana fihetsika amin'ny Iosoa tanteraka zany. Tsy maintsy ataonao io zany ho an'izay olona tena naradian'i Iosoa, zay teo vonjena ka teo afaka amin'ny fahotana dia tsy maintsy miditra amin'io batisa io. Ka ny olona rehefa avy natao batisa dia trany dia tafapetraka ao an-danitra mihitsy eo amin'ny lanitra ny lanitra, trany dia tafapetraka ao amin'ny lanitra ny lanitra, fa misy dingana tsy maintsy andehanana aloha vao tonga ao kosa ny a. Zay le mbola ao ampianariko antsika zao. Satria hoe mitanjona amin'io batisa zany fiafarana io niara-maty niara-nalevina dia ho tonga tsy mahay manota intsony dia ny fiafaran'ilay dianao tany dia tafapetraka any amin'ny lanitra ny lanitra ianao. Mbola velona io tenena io Efesiana toko 2:5 Efesiana 2:6 zay. Efesiana 2:6 ary niara-natsangana sika io zany le hoe niara-natsangana tamin'ny Iosoa tamin'ny maty tamin'ny batisa ka niara-napetra ny any an-danitra ao amin'ny Iosoa. Zany hoe trany dia mipetraka any amin'ny lanitra lanitra avy hatrany miaraka amin'ny Iosoa, ao amin'ny Iosoa. Zany ny tombontsoan'ny olona vita batisa ao amin'ny Iosoa, ilay tsy manota intsony ary ny tanjona avadindrindra ny tanjona dia ho tanteraka ilay teny Iosoa hoe aza manota intsony, fa zay mantsy ny tanjona io batisa io. Ny tanjona io dia ho tonga amin'ny hoe aza manota intsony araka ny teny Iosoa arika hatramin'ny izy Jaona toko 8:20 Jaona 8:11 ary hoe izy tsy misy tomboko dia hoy Iosoa izaho koa dia tsy manameriko anao mandeha any ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Ka ny tanjona lenao maty zany ka natsangana miaraka amin'ny Iosoa ho tonga amin'ity toerana hoe tsy mahay manota intsony tenao, satria io ny lalàna ny Iosoa, lalàna ny fahatanterahana zay tsy maintsy andehananao, tsy mahay manota intsony ny fiavaranao, lalàna zany. Ary zany tsy azonao toerina mihitsy satria famarinanao amin'ny Iosoa nge zao tenenina zao hoe aza manota intsony ary zava-marina izany. Ary namafesiny indroa moa iteny io fainareo tsara araka ny Jaona 5:14 zany. Zao voalazany Jaona 5:14 vajerevantsika ihany koa hoe naveriny indroa teny hoe aza manota intsony. Rehefa afaka izany dia hitany Iosoa teo ankianjan'ny tempoly izy izy misy teo raha lehilahy ka izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony zavadindrindra aza manota intsony fa andra ho anjoanao zay ratsy noho ny teo, aza verinao intsony rehefa ho tanasanao ratsy noho ny teo ny hafaranao. Ka nao amin'izany efa dia jereo tokoa ny fiafaranareo olombelona mpanota io ianao zay mandresy mahita anahy io, efa aiza ny fiafaranao zao tsara ve sa miha mandenika? Ny olona tsara zany dia ny olona tsy mahay manota intsony. Ianao za ty mpanota lazainao fa mpanota tsy mendrika ianao koa tsy mendrika ho any amin'ny lanitra lanitra, ianao ihany ary no teny an'izany tsy mendrika anao ny lanitra ny lanitra. Noho izany miantso anao Elia andao vao mendrika anao ny lanitra ny lanitra raha naiky hibebaka ianao ka ho atao batisa araka amin'ny Iosoa. Satria nahoana ho lasa tsy mahay manota intsony ianao,
amin'ny alalany ahoana eto amin'izay ntsika ny resaka amin'ny alalan'izao zatra nataony dada iava zao rehefa ny olona natao batisa mantsy a de misotro an'ilay fanahy masina amin'izay izy misy fanahy osotrony zay mangety izy de ho avy makaty amiko fa isotro rano velona boiboika ao ankibony izy araka volasa soatra masina zao misy n'izay teny zay ohatran'ny jaona toko fafetankamana izay ndininy fa aiza ndray misy anindaka izy izy ndray mahita anareo a izy eo ny rano velona boiboika jaona 737 lay izy jaona 737 ndao raha vakitsikara ary tamin'ny andro farany zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana de nitsangana Yahosoa ka niantsona hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonaka isotrotro 7:30 izay mino ahy de isyony rano velona iboiboky avy eo kibony araka ny voalazany soatra masina zany hoe isy rano velona iboiboky ao kibony 7:30 ary ny fanahy izay fo raisiny mino azy ny olona zay ny tam'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Yahosoa tsy mbola niditra any amin'ny voninahiny zany ho raisina zany ty fanavy any amin'ny Yahosoa ty a ho any zay mino ho any zay tao batisa ary tena raisiny izy io a any amin'ny batisa ny andraisana anazy andao raha vaketsika ny bokyny Korintianina voalohany a toko 12 a andininy fafika amin'izay hoe vaketsika kely karona kely ndray le andiny firy avany 12 de 13 Korintianina voalohany toko 12 de ny 13 fa tahaka ny teny iray ihany nefa maro ny momba ny tena ary ireo rehetra momba ny teny ireo na dia maro aza de teny iray ihany dia tahaka zany koa Yahosoa fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra de efa nampisitrona ny fanahy iray zany ao amin'ny batisa antsika de fanahy iray no raisitsika ao amin'io batisa io a zay le hoe aty amin'ny Eliana no atao batisa de ny fanahy ato amin'ny Eliana nakany aminao eny ihany no sotronao de zay veny amin'ny Yahosoa zay alefa nakaty amiko aty no makany aminao a sotro fanahy iray nareo aty amiko aty de ny fanahy tsy mahay manota sy tsy mampanota ny tonga any aminareo any ary zay io satria hoe misy sotro an'iny fanahy iray ny daholo zany rehetra ito zay ny teny soatra masina ary isika rehetra de efa nampisotrona an'izany fanahy iray zany ao amin'ny batisa ny andraisanao an'io ka rehefa nyraisinao amin'izay io fanahy iray io a ao amin'ny batisa de inona zatra miseho a manomboka eo de hitarika anao amin'izay hoe fanahy masina io le mitarika anao ary any amin'ny batisa ny andraisanao azy de io le mahatonga anao tsy mahay manota intsony zay lay hoe dao vaketsingeny jaona firy jaona firy angamana izy iny jaona tsy tadidiko jaona atao amin'ny 14 ato angamana izay 14:23 aiza moa zany izy aiza moa hoe ny fanahy no hitarika anareo tsy tadidy daholo izy zany rehefa tena nilaina 14:26 hoe aiza izy zany raka izy a i 14:26 le izy jaona 14:26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay raha ny ray mianarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiara anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo io zany le tena Andriamanitra de nametraka tsara mihitsiny hoe io fanahy masina io a de atao hoe mpananatra sady mpananatra izy zany a i raha ny ray mianarako de zao izy no ampianatra anareo a ny zavatra rehetra ary ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo io fanahy masina io zany ny tena mampianatra sy mananatra sy manoro ny zavatra rehetra zay ilaina amin'izao fiarana amin'ny Yahosoa zao io ny tena mampianatra io zany no mitantana anao io no mitari-dalana anao zay hoe sady mitari-dalana izy aiza moa izy jaona 16:13 angamana izay nge vakitsika ndray ty jaona 16:13 ty fa raha tonga ny
fanany fahamarinany dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Tari-dalana izy io zany, mitarika anao sady mananatra no mampianatra no mitari-dalana. Eza moa zany avy tanao manao ratsy ny dikan'izay, satria mampanantra anazy mikapoka sy mibedy izy ange. Ozy anao mibedy aizy any amin'ny sainao izy no mibedy anao, ary tena mafy zany nareo any amin'ny teny aleo ny enjehany ovy masika toy izay enjehany eritreritra. Ka le fanahy masina tena any amin'ny eritreritra sy ny fisainana mihitsy any izy mandeha, any izy no mikapoka anao. Zany hoe trandany any zatra tsy azo no ialana mihitsy ny dikan'izay. Ka rehefa tsy mety anarina ianao dia reniny olona lasa mivadika dala amin'ny fandehananao faratsiny, verina ratsy kokoa noho teo izy fito ratsy noho teo, satria tsy mety nanariny fanahy masina izy dia tafavoaka amin'ny fanjakana masina. Zay no mahatonga reny olona miala reny, satria tsy mety anarina izy, tsy mety taritiny Yehosoa izy, tsy mety taritiny fanahy masina avy any amin'ny Yehosoa izay mampianatra anazy izy. Dia zay no mahatonga le olona miala amin'ny Yehosoa, satria te hanao ratsy foana izy. Fa rehefa tena ny olona ny tena miaraka amin'ny Yehosoa, tena marina mihitsy ny ao fony, tsy mety manao ratsy intsony zany olona zany, sady tsy mahay an'izany izy, satria taritiny fanahy masina io iziko. Dia inona ary ny vokatry ny fanahy masina? Inona ny zatra ny vokarin'ny fanahy masina zany amin'ny olona anankiray? Fa tena mitsy ny fanahy masina dia ny vokatry ny fanahy masina zany. Zay ataontsika moa hijery ny valin'izay fanahy masina zay, vokatry ny fanahy masina ary. Aiza moa misy anindraka izy? Tena tsy tadidiko kokoa. Zareo ho karoko indray ilay izy. Jery kely indray tsika ilay hoe efa miharihary ny asan'ny fanahy dia izao karoko kely indray aloha izay. Zay mahitatra dia efa mba miteny ety amiko aty zany izy zao mivalina zany. Inona? Galatiana 5. Galatiana 5 vakitsika manomboka amin'ny 19 sy ny 20. Aleo tsy le 22 antsika no teny. Galatiana 5:22. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Tanao tandeha mandeha marina fotsiny izao ianao, fahalemem-panahy, faholonam-po, ary tsy misy lalàna manohitra an'izany. Hoe tsy mety mandeha amin'ny ratsy mihitsy ny olona zany. Fa ny olona tsy manana fanahy masina kosa ny reto ny ataony. 9:20 sy ny 20. Fa miharihary kosa ny asan'ny nofonao dia izao, dia olona tsy taritiny fanahy masina io fa taritiny nofony zany tsisy fanahy masina. Fijangatsangana, falitoana, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, nazao fa tsy efa nataonao daholo zany. Fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, 2:20, fialonana, fahamamona. Ianao mamilava io zao dia mahony ianao amin'io. Filalaovany ratsy toy ny napiditra boaty de nuit sy ny fanaovany ny aratsina, teny ratsy rehetrarehetra. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo, lazaina aminao koa ianao izay mandresa mahita io, ianao misy ny antefahazany teny zany. Lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay rehetra manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hiditra any amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izay. Kenao mpanoty io mazava be ny tena, tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra lanitra ianao hoe dia rehefa eso amin'izay ary ny tenanao. Ianao izay niaraka tamin'i Jesosy niaraka tamin'ny alahatra amin'izay mpanota nareo. Mazava be io teny io. Tsy mahazo miditra any amin'ny lanitra ny lanitra nareo. Mazava ny teny. Fa ny tena mipetraka zany hoe aiza zany le mba espoiranao mandeha mivavaka io, fa izao ny fiafarahnao nge efa nivakiany tenin'Andriamanitra ny fiafarahnao. Dia ilay Andriamanitra Abrahama namoaka zao teny zao tamin'ny alalàna izany nanaterany hoe Yahosoa no anarany. Io ny lalàna voakany io tamin'ny lalan'ny mpianatra tamin'izany ny apôstôly hoe tsy miditra any amin'ny lanitra lanitra ianao mpanao ratsy io.
dia mbola hipetraka koa ve ianao tsy aleo ve sasana amin'izay maninona raha manatona ny ely a dia ho sasana amin'izay ianao andao ianao manatona aty amin'izay dia andao vonjeo mifanahnao 2026 8 mars ny fiafarany batisa ka aza miandry an'izay fa izao ianao dia efa miazaka za hoe za tomboka dia isorana rana ny batisa fa za tsy teo any amin'ny elo ny adalanao nefa teo any amin'ny elo dia anao ndray iny a fa ny aza mba maty nefa ianao matahotra dokotera sy matahotra hafa maninaka rehitrano io voana hafa io anay le afitsarbo dia hitsy eo amin'ny tombotra dia rehefa tsy matahotra an'izay ianao nefa ny zatra tsotra kely ary reny iny rehefa atahoranao vo mainka ave ny fananao any amin'ny elo fa mieritrerety samy mandinika tsara zay aloha zany ny sary anankiray hoe taretin'ny fanahy masina zao ndray vaketsika ndray teny eriketa ny bokyny aiza indray manaraka Efesiana vaketsika indray bokyny Efesiana ao minina ny zavetintsika Efesiana 4 dia eo amin'ny andinin'ny fahafiry dahoary mbola mila vakina kely tsy satria be dia be le teny ahy dia tamoka aminareo mantsy a le hoe mba tsy hanao ratsy intsony marina ny atao amin'ny Ehosoa oe nakaiza izy teo za azy aloha tena tsy hitako indray izy teo a Efesiana firy azy ohatrany atao amin'ny toko fadimy aloha fa aleo jehevantsika milamina mihitsy satria Galatiana 5:16 ny anambotsika anazy ary eo tsika manomboka Galatiana 5:16 fao izao mandehana ary araka ny fanahy dia tsy mahatanteraka ny filany nofontsonareo eto zany le olona teneny amin'izay mandehana ao amin'ny fanahy izany hoe andana manao batisa ny dikan'izany satria tsy ho azonao mihitsy io raha tsy arian'ny fanahy tonga ary amin'ny batisa arianao dia tsy azonao io fanahy masina io 9:10 fa ny nofo mantsy manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa ireo mba tsy azonareo manao izay zatra tianareo atao mazava be fa miady foana ny nofo sy ny fanahy rehefa mandeha ny olona anankiray aleo manaraka ny fanahy amin'izay mba voavonjy ny fanahy zany ho any amin'ny lanitra ny lanitra fa raha tarian'ny fanan'Andriamanitra ireo mantsy dia tsy mba ny lalàna dia reto amin'izay le teny Efesiana 4:21 akitsika amin'izay raha izy tokoa raha norenareo ka atao aminy no ampianaranareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Ehosoa mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filany fitaka fa mba ho avozonareo kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo io zany le fanahy zany any amin'ny saina mihitsy ny zany satria le teniko any amin'ny saina io mandeha dia amin'ny eritreritranao dia ho tafianareo dolary ny toetra vaovao izay ny fironona araka an'Andriamanitra amin'ny alan'iny ity zany le hoe taritina ny fanahinao any amin'ny saina amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana zany hoe fahifanahy masina io zany dia mahatonga anao mandeha mahitsy a tsy mivilambilana mihitsy ary mandeha ao amin'ny fahamasinana ary mandeha ao amin'ny fahamarinana tany dia izay zany ny toetra mipetraka avy hatrany ao amin'ny olona miaraka amin'ny Ehosoa dia inona le izy esoriny lainga any hoe esorina ny lainga efa tsy atao mipetraka ao ntsony le lainga ny tany amin'ny didy folo mantsy ireo dia miteny hoe aza mandainga ny lainga eo ihany fa aza manao niny fotsiny aloha fa rehefa tsisy mahita na misy mamaika anao mamporotra anao a lainga anao daholo ihany ny olona fa atao amin'ny Ehosoa dia lainga mihitsy nefa miala tany dia esoriny lainga na ianao koa zany manaisotro an'izany samy milaza ny marina amin'ny namana avy nareo fa samy isany momba ny tena namantsika tsika tezera fa aza manotra zany tanao tsara hafa mihitsy ny atao amin'ny Ehosoa mahazo tezitra ianao a fa aza manotra dia aoka tsy hotratra masoandro miretika ny fatezeranareo zany zao lalàna ny Ehosoa amin'izay zany meketo hoe le taritin'ny fanahy masina dia tony le ampanaovy ny fanahy masina ampanaovy ny fanahy masina aza manome fitoerana ho an'ny devony zany hoe aza siana ratsy mihitsy eo amin'ny lalànao taovy madio sy masina sy mazava ary tsara aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony tsy mila mangalatra intsony tsy aza mangalatra fa trany dia tsy mahay mangalatra intsony aoka ianao tsy hangalatra intsony fa ina kosa ny teny navoaka ny dada Evasosoa fa ndany ianao amin'ny kely aina miasa zay tsara amin'ny tananao mba himisy omenao izay tsy manana
lana miasa de mba mole tsy malana aoka tsy aloka ny vavanareo zay teny maloto aza mamoaka teny maloto amin'ny vavanao fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony anaovana mba aza on'izay mienanao fahasoavana aza manao teny ratsy ianao aza manao teny maloto ianao aza miditra amin'izah ianao ary aza mampalelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianao izay nanasiana tombo-kasehanao ho amin'ny any fanavotana aza atao malahelo io fanahy masina io izay tombo-kasehanao amin'ny andro fanavotana zany hoe aloha izy hitarika anao foana fa aza ataonao malahelo fa raha zany tsy misy tombo-kasehanao zay ny antony hoe rehefa tonga ny andro ny goga ny andro farany amin'ny andro ny fampahoriana dia omenanao ilay fanahy masina raha atao tombo-kase aminao zay ny antony hoe dien'izao dia miezaka manao ny mahafinahitra ny Ehosoa tsy mampisy trasy ny lalanao mihitsiny ary mamerina ny fony Ehosoa sy ny fitiavany Ehosoa mba ho tonga any amin'ny tsirairay avy dia mahazo azany tombo-kase zany ianao ilay tombo-kase tsy mety mampanota anao zany resahako zany dia inona indray ny toyny ary esory amina ilaina ilay fanahy masina tika ary teny ilaina mihitsy fa raha tsy eo tsy afaka miady zany ianao amin'ny andro farany esory aminareo ny folentika dia ny folentika rehetrarehetra io zany le mpanao elikapo io le voatezitra dia tazomina mandramaty iny tsy fanao tsony zany ny folentika rehetra sy ny fahavinirana tsy raina tezitra ianao dia eo anao dia mitazona fahatezerana eo dia hoe vinitra dia vinitra sy ny fahatezerana io moa mitovitovy ihany sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy aza mitabataba ianao ampiakatra ny hatezeranao dia tsy mety zany ary ny lolo-po rehetrarehetra ajanono zany tsy mitovy amin'le hoe mibedy olona ty resaka ty kosany fa le olona mitabataba fahatany tsy amin'natony tsy te makaiza reny samy hafa zay fa raha mibedy kosany fianao ny zanakanao normalinao tsy mety tsy miteny mafy ibedy fianao ty ry zanako aza manao an'zao iza koa ny zazakely iananao amin'izany ianao raha vao miezana ianao andizany eo an'lohanao eo anao voagaga zay hoe tsy le mibedy ny tiako tenenina ary esory ny lolom-po rehetrarehetra mihitsy efa nyteneniko teo loatra ihany izy ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy io zany le fanotenan'le mipetraka hoe aiza lalànany Ehosoa reo izy ro meko anareo tany saiko satria aty amin'ny fanahy masina le izy no mivoaka dia zay mahatonga na mamoaka detail tsy vidivitsy aminareo fa tsy feny io fanahy masina zany tsy voafetra ny lalàna amin'izany satria maninona tsy mety manao ratsy ny tanjona karakaraka ny circonstance io zany amin'ny fotoana zay sehoany dia misy lalàna mivoaka amin'iny fotoana iny mahatonga anao tena tsy hanao zavatra mampaelo ny Ehosoa sy dada Maria va aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy andiny faharoa amby telopolondray io aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo zany hoe Efesianina 4:32 zany dikan'izay ka ifampianatra sy ifamela heriko hoe niantrano namanao ary mamela ny heriko ny namanao raha misy sendra problema kely miseho ny tiako tenena hoe mety nisy ny fanditra kely avy lao azy zany zay ka mifamela helika fa tsy haiko ny andana mbola manota indray reho aorianany zany tsy zay io tenena io hoe mifamela rehefa samy tonga amin'ny Ehosoa dia tsisy mifampitazona mipotso manomboka eo tahaka ny namelany Ehosoa ny helokanao zay ny izay fa tsy haiko ny hoe mbola hanota foana dia mbola hanota foana non Hébreu 10:26 raha miny manota itsika evakitsika indray zay ten'izay Hébreu Hébreu 10 zay misy iny manzay matadidy 26 zay 26 dia ny 27 Hébreu 10:26-27 fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina olona vety abatisa zany resana zany la tena vety abatisa ao amin'ny Ehosoa efa no amasinina masina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana mirehetra zay handany ny fahavalo rehetra kosa ka ianao zay miteny io zany hoe tsy maintsy manota io ny miandry ianao io miny manota moka ianao ny dikan'izay ka rehefa miny manota ianao zay ten'Andriamanitra dia fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana sy fahatezerana mirehetra zay handany ny fahavalo ny azo anao zany hoe sady tena handalo ny fahatezerinao zany ny handalo ny fitsarana ianao ary am'izay dia mbola hoe fahatezerana mirehetra mihitsy ny azo anao ka mba mieritreritra mihitsy ny zay mandany ny fahavalo
tena opotena mihitsy ianao nydikan'izany ka fanapotena ngeny miandry ny reo zay milaza fa tsy maintsy manoty hoe de mbola sy tonga saina amin'izany eny ianao jereo io teny io e tsy alenao ve mankaty amin'ilay yahosoa atao batisa amin'ny yahosoa miaraka amin'ny eny a de ho lasa tsy mahay manota intsony njaranao mieritreritra fa tena fitanaka ianao hatramin'izay dahoary verentsika amin'izay le teny teo a ary aoka samy andiny faharoa amby telopolo ary aoka samy ale fanaminamany avy ka ifampianta tsy famereheloka tahaka ny namelany yahosoa ny heloka anareo e zany ny voalaza zany zay hoe tsy mety manao ratsy mihitsy ny eo amin'ny yahosoa zay ka andaontsika mbola toetsika andreo amin'ny Efesiana 5 izy io a mbola ilaiko ihany izy ho toizana Efesiana 5 a mbola toizako mihitsy le satria ilaiko ilay izy ho eninareo Efesiana 5 andiny voalohany ko aoka amin'izany dia aoka ko amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala de mandehanina amin'ny fitiavana efa mivokatry ny fanahy efa mivakitsika teo de fitiavana zany toy ny tiavany Yahosoanareo ka nanorany tena no fanatitra sy ny fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra ny kasitrana hamonjy anareo zay io zany le teny io andiny fahatelo amin'izay loha vakitsika jereo entony lalàna itony fa ny fijangajangana sy ny falitona rehetra na ny fieremana fa ny potsampy ny toe fieremana dia aza velo tononony eo amasonareo kory fa tsy mamendrika ny olona masina mihitsy nyzany resaka zany eto zany de mazava-be mihitsy ny hoe aza aminao resaka fijangajangana nareo hoe miresadresaka miresaka mbony fijangajangana tsy azonareo atao zany na resaka falitona hainareo to hoe resaka maloto e ny falitona rehetra fahavetavetana sy ny falitona manodidina zany aza miresaka an'izany ny fanimpotsampy aza lotona amin'izany ny tenanareo fa esory zany tsy mamendrika ny olona masina zany resaka zany ka aza manao an'izany na ny fahavetavetana aza aminao resaka vetaveta zany nareo hatrany amin'ny resaka tsy mety a tanao amin'izany hafa mihitsy ny eo amin'ny Yahosoa na resaka fahadalàna ny vosi-dratsy le hoe mifosafosa olona zany manisisy ratsy olona zany aza manao an'izany mihitsy zay tsy tokony atao fa ale misaotra fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova ao mifanjakany Yahosoa sy Andriamanitra na ny mpijangajanga na ny olona vetaveta na ny olona mierina de manompo sampy zany aza mety fitan'ny olona miteny foninareo fa izany zavatra zany no mahatonga ny fahatezan'Andriamanitra amin'izany tsy fanarahana ko aza mety mpiombona aminareo zay le hoe tsy mety ny manao fihavanandemony hoe miara manao ratsy amin'ny olona ratsy de mitovy aminazy any manafina olon-dratsy de olon-dratsy mitovy aminazy any ianao tanao zay le hoe aza mety ho mpiombona amin'ny olona manao an'izany am'ireo zanaky ny tsy fanarahana ireo reo zanaky ny faharatsianareo aza mety miombona am'ireo ianao aza mety mankasitraka ny ataony aza mety miara-miasa aminy na manafina ny ratsy ataony fatrany de simba ny fahamasinanao mazava-be io teny io a aza mety miombona aminy ianao fa mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana izany ka ianao le zanaky ny tsy fanarahana tsy manaraka ny fahamarinana le any amin'ny ratsy foana ny andehananao a de mitera-toza ho an'ny fanahnao zany eo zay amin'izay ny andininy fahafiry izy io andiny fahavalo fa maizina ianareo fa iny a fa efa mazava ao amin'ny Yahosoa kosa ankehitriny mandehana ary tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny zay ny ateo manana ny fanahy masina lay fahazavana mazava ianao de mandeha ao amin'ny hatsarana mandeha ao amin'ny tsara foana ao amin'ny fahamarinana ary ny fahitsiny mamantatra zay nikasitrahany Yahosoa zay mety amin'ny Yahosoa ny ataonao andininy faraka ambin'ny folo aza mety miray amin'ny asa maizina zay tsy mavokatso fa aleo mananatra an'izany tandremo miara-momba ny faharatsiny tandremo manao fihavanandemony mazava-be io aza mitsikoombakomba miaraka amin'ny mpanao ratsy na manafina mpanao ratsy zay mantsy dikany hoe aza miray miasa maizina manafina ratsy ianao nydikan'izany miara-mitsikoombakomba mpanao ratsy fa andany ianao mananatra mazava-be io teny aleo mananatra fa tsy mavokatso anao akory ny ary zany fa izay ataony eo amin'ny miafina de mamendrana de milaza zany aza fa ny zavatra rehetra raha narina de oseo ny mazava fa inona mo fa na inona ho aseho de mazava
zay de zay moa na tonga le fanarana amin'ny ao anaty testamenta taloha hoe ko izany ola zany hoe mifoazy ianao zay matory de mitsangana amin'ny maty de ampazavanao Yahosoa. Andiny fa 5 satria mamoaka lalana an'ilay fanahy masina mitarika koa tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala za manao daladala ntsony fa tsy mety mihitsy ny ka zay mpinamana na zay tsy misy miraharaha zany mampinamana na mampivady na mpianaka anao lalàna raha rehefa te handeha amin'ny fanahy masina de tsy mahazo minao ratsy intsony tika zay aza mandeha tahaka ny andala fa mandehana tahaka ny endy araraoty ny andro azonao nao fantsoa rehefa ratsy zao fian'izao noho izany de aza manao adaladala ianao ary aoko fantatrareo zay sitrapon'ny Yahosoa ary azo mamondovainareo fa am'izany de misy fananaram-po amin'ny ratsy zay fa ka ho an'le mpisotro dovay moa zany hoe ajanony ihany zany fa tsy mitsitsolo zany e fa aoko fenoana ny fanahy ka ifampilaza ny amin'ny salamo sy ny firana ary ny tolokina mpanahy de mihira sy mikalo ao amponareo a ho an'ny Yahosoa misaotra n'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zahatra ao amin'ny Yahosoa tompontsika zay moa zany de famizay fa isaotra antsika ny Yahosoa na nomen'izay teny zay ny atao hoe vokatry ny fanahy masina zay fanahiny zavaiko teo ary zay ny atao hoe tarity ny fanahy masina ary zay ny tany saiko zay ny atao hoe lalàna ao amin'ny fanaikena vaovao tareo a zatra tsy mifanaraka ary amin'ny 10 mihitsy n'le sary ka misy teny hoe 10 zany ina ma 10 an'zany zatra samy hafa daholo ny teneniko teo raha nihaino tsara ianao ngany amin'ny 10 misy teny manao vaobatisa ka misy an'izany eo zay fotsiny de efa tsy mety ene fa atao amin'ny Yahosoa tena manao batisa ianao ary ao ianao no mandray le fanahy masina ao amin'le batisa misotro an'le fanahy am'izay ianao ary de tsy mety manao ratsy intsony aorinan'izany toda betsaka ny Yahosoa antsika ny amin'izany tena mahafinaritra zany tena faly ary fantatra fa nanao ary tena maniry hoe za tena te ho any amin'izany toerana tsy mahay manota intsony zany manatona ny Elia le miaraka amin'ny Yahosoa ary miaraka amin'ny dada Mariava zay tsy mahay manota intsony rehefa tafaraka amin'ny Elia ianao satria tafaraka amin'ny Yahosoa nydikan'izay atao amin'ny fanjakana masina ity rery any izay misy any ziady Elia ty rery eto amin'ity planeta terre nareo ty no misy an'izany hoe tsy mahay manota zany ianareo rehetra mpanota daholo nareo ary mpangalatra sy misandoka ramony sasany mirara soanao ary ho tonga soa ty amin'ny Yahosoa ary isoratra anarana amin'ny batisa am'izay iazakazaka ho atao batisa andana misoratra anarana amin'ny batisa efa akaiky ny fotoana 70 andro sisa efa kely raha am'izao andro itenenako zao mieza mafy arany dikan'izay efa hiditra any amin'ny 100 andro any indray tsika zao de kelikely de 50 de kelikely 70 de farany ho 100 noho izany mieza mafy ianao ary aza miandro aloha iandro efa akaiky avo isoratra anarana ary raha maty de mahoana mba hainao moa ny lozanjoan'io fananao io zay efa niezahny hovonjena fa tsy ny rarahinao mbola ny fitiavantenanao amin'ny nofo be anao io foana ny tazominao mitevola nge mampirisika anao ny aza miainao an'izany tevola io miteny aminao io tsy te hamonjy ny fananao izy fa za kosa miteny hoe vonjeon'ny fananao aza manaiky vonona ntsony ny fananao andao avotana ny fananao manaraha ny Yahosoa amin'ny alalan'ny Elia azy efa ny rahana kety aminao zany rahany amonjy ianao ndao anaton'azy am'izay aza matahotra olona zany vonjeo ny fananao fa ny olona olombelona tahaka anao io nga io mavonjy anao fa ny fananao kosa ne ho tsara iny atadio fa tsy afaka miady amin'ny Andriamanitra Abrahama io ianao mirary soanao voavonjy tsara ny fananao manatona ny Elia ho any amin'ny Yahosoa tsika fa amin'ny alalako ny afanao manatona anazy ary vavaka tsika sotra petsaka dada Mariava ny amin'izany teny rehetrarehetra zany fa tena famonjena sy fanavotana ary tena fiainana mandrakizay atao fantatsy ny olona zao teny marina nomeko azy zao fa tena famonjena sy tena fitiavana zany nomeko zany onjeo ireo dada Mariava ataovy mitodika ny fony sy ny sainy mo fantany fa tena zao ny famarihana tsy izy ny nataony hatramin'izay fa zao fa tena famonjena tena fanavotana dada Mariava ianao ilay Andriamanitra Abrahama Andriamanitra ny lanitry ny lanitra rehetra koa ianao Andriamanitra ny Yahosoa ianao Andriamanitra ny ziady Elia ianao sokafo ny sain'ny olona mba hainao zao teny famonjena sy fanavotana izao atao miazakazaka ny tsirairay avy
hanapa-kevitra amitereny amin'izay fa tsy andry olona hanatonanao dada Maria va hanatonanao Iahosoa miohery ny olona tsy ry avy tena hitady anao amin'izay bonjeo ny olona dada Maria va mba ho afaka amin'izao fanapotena ny fanahy sy lalakaleany zao avoty amin'ny lalana zao teny izay nomenao zao dia ny teniny Elia avy any aminao avy any amin'ny dada Maria va sy avy any aminao Iahosoa bonjeo ny olona ary matoky aho fa tena hamonjy tokoa ianao ary hamono varavaranao any aminao ianao hamaraparana an'izao fanafotana izao saotra dada Maria vao voninahitranao mandrakizay ho amin'ny malagasy moa zany nangatako zany so an'izao tontolo izao fa ny malagasy mbola manana andro vitsivitsy izy volana vitsivitsy ho anazy fa ny hafa-firenena kosa ny misokatra ao anatin'ny fotoana tsy ho lava koa ny anazy fa fotoana efa voateny sy voafetra avy any aminao ihany ataovy miazakazaka ny olona nahatonanao saotra dada Maria va amin'ny anaranao Iahosoa naovana zany teny rehetrarehetra haleloia amen dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia miraritso anao samotainao soa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarantsika manaraka indray veloma tompo